Atolotry ny aody Madagasikara ho anao, Ralahy Kahidy sy Ramorabe. Ao amin'ny tany Mpiandriondry dia nisy antsika-mpanankarena anankiray nanana ondry be dia be, tahaka ny Jakoba Patriarika fahiny hono. Roalahy ihany ny zanany ary ny anarany dia araka ny toetrany. Ny zokiny Ralahy Kahidy ary ny zandriny Ramorabe. Ary izy roalahy ihany no niandry ny ondriny. Noho ny maty rangahy dia nibodohan-Ralahy Kahidy daholo ny ondrin-drainy fa izy hono no zokiny fa ny zandriny dia nataony mpikarama fotsiny. Indray lohataona dia nisy mpivarotra tonga tao amin'ny tany Mpiandriondry mba hividy volon'ondry. Ary eran'ny tany lemaka rehetra dia tsy nahita volon'ondry tsara sy malemy ohatran'ny an'ny Ralahy Kahidy izy ka novidiany lafo ery. Nanan-karena tery Ralahy Kahidy nefa izany no nitarika fahavoazana ho azy. Nahitany alafon'ny volon'ondry izy ka nokakasany madiodio ohatran'ny nasiany ny hareza ny ondriny. Nalahelo Ramorabe nahitany nanaovany ny ondry ka nanao hoe tsy mety izao zoko fa mahantra ny ondry. Tsy misy vola hiaro azy amin'ny hatsiaka sy hainandro intsony e. Bady se hoy izy. Vola be ka avela fotsiny eo. Nitsiriritra azy daholo ny mpiandrondry namany noho ny vola azony ary mieboebo ery izy ka nohetezany indroa isan-taona ny ondriny sady nataony madiodio. Aza dia kakasana loatra ry zoky, hoy Ramorabe fa efa be ihany anie izay azonao izay e. Dia tsy navela nentin'ny ondriny intsony ny zandriny fa manary foana ny vola tokony ataony an-kitapo hono. Teny ka teny ihany. Indreny fa niahenjana ny volon'ny ondriny. Tsy izany ihany koa fa nihavitsy ny andian'ondry. Ka na dia notadiavin'izy mirahalahy hatraiza aza tsy hitany intsony. Hitany Ramorabe fa izay vao entin-Ralahy Kahidy dia tsy miverina intsony. Sahirana mafy izy miambina nefa tsy tana ny ondry ka efa nisafoaka ery Ralahy Kahidy. Noho ny ela tsy nisy intsony afa-tsy ireny ondry telo tranainy sisa tavela. Indray andro raha niandry azy telo izy mirahalahy dia hoy Ralahy Kahidy, efa fanety reto izao an? Oka re Razoky, hoy Ramorabe fa mbola mangatsiaka ny andro izao ka mahantra izy. Adaly se, hoy izy. Sady lasa izy naka ny hety sy ny kitapo. Ento ary tongotra, hoy ny ondry. Mbola tsy tafaverina akory Ralahy Kahidy dia indreny izy ery an-tampon-kavoana lavitra ery nitazana Ramorabe. Fa nakaiza se, hoy izy tamin'ny zandriny. Teny no nahatazanako azy hoy ny zandriny. Isetsy ny tandriny, hoy izy. Ka tsy azo atao amin'ny ahoana tsinona Razoky, hoy izy. Ka inona intsony no atao hoy Ralahy Kahidy fa andeha hikarama hiandry-ondry any an-tany lavitra any aho fa tsy zakako ny hakorain'ireto mpiandry-ondry eto reto. Fa efa nanao ireo naman'ireo ho tsy ho zavatra moa noho ny nambinina noho izy ka asa na mba hiaraka amiko se na tsia, hoy izy tamin'ny Ramorabe. Andeha ary, hoy ny zandriny. Noho ny ampitso Ralahy Kahidy nitondra ny kitapony sy ny entiny ary Ramorabe kosa ny fililiotrany sy ny tehiny fiandrasany ondriny. Ny ohatra ny havoana lavitra izay tsy mbola nalehan'ireo mpiandry-ondry rehetra tao amin'ny tany Mpiandriondry izy mirahalahy ka noheverinan'ireo mitazana azy fa efa tonga very saina fa tsy misy mpiandry-ondry intsony ihany. Noho ny ela nitatao-vonana ny andro dia reraka izy ka niala sasatra ary nandre feon'ny fililiotra miaraka maro sy mahafinaritra fanaon'ny mpiandry-ondry. Misy mpiandry-ondry betsaka aty izany hoy izy. Ary noho ny efa madiva ho hariva ny andro dia nahatazana andian'ondry marobe. Fotsy bobo ohatran'ny oram-panala eran'ny tampon-tanety izy ka nandrosona anatony. Iny antsika-mpiandry-ondry anankiray mitana fililiotra ny an-tanany no nipetraka ao ampovoan'ireo ondry ireo ary ny fililiotrany no ilain'ireo ndredondredona reny izy mirahalahy keo. Mba hikarama hiandry ondry izahay tompoko, hoy Ramorabe.
fa rahalahy Kahidy natao tahotra ka tsy sananatona loatra. Mpiandry ondry izahay ka mahay tsara ny raharahanaay. Ondry etỳ an-tampon-tanety toy no ilay lahy antitra ary izao no mpiandry azy. Tsy mba mandositra na oviana ny ondriko ary tsy manahira anahy. Nefa na izany aza dia omeko raharaha ihany ianareo raha mitady. Iza no mahay manety? Hoy izy. Izaho tompoko no mpanety mahay eran-tanin'ny mpiandry ondry hoy rahalahy Kahidy. Sady mba nanatona izy. Rehefa izaho no manety tsy misy vola azo raisiny intsony any an-tampon-damosina. Izaho indrindra no tadiaviko, hoy ilay mpiandry antsy-dà. Rehefa mitranga ny volana dia hiantso ny andian'ondry ho hetezanareo aho. Nilentika ny masoandro ary nitranga ny volana noho ny afaka kelikely. Lasa daholo ireo andian'ondry fotsy-boby teo ary indreo andianam-bodia lava volo be mantsiravina no nitranga. Saika handositra rahalahy Kahidy fa tsy navelan'ilay mpiandry tsara izy. Indreo ny ondry etesy fa efa lava loatra ny volony hoy izy. Nandroso rahalahy Kahidy anety nefa nampiseho vanga ireto biby sady nanao feo ratsy mantsiravina daholo ka lasa izy nitady fiarovana tao an-damosindrangaha. Hikaka eo, hoy izy. Tsy mbola nanety am-bodia aho e! Nefa tsy maintsy hetezana izy hoy rangaha. Fa raha tsy manety azy ianao dia ho enjehiny hatrany an-tanànanareo. Izay mahety azy aminareo roalahy hoy izy dia omeko ireo andiany rehetra ireo. Noraisin-dra mora be ny hety ka nanomboka nanety izy ary gaga fa namitsaka ohatran'ny malala azy ireto am-bodia. Nohetezany moramora toy ny fanaony sady namelany voly kely hiaro azy. Tapitra vitany daholo. Tsara izany, hoy ilay mpiandry tsara. Ento ireo volon'ondry ireo sy ny andian'ondry rehetra ho anao. Ento mody any aminareo ary ny rahalahinao kosa indray izao no ho pikaramanao. Saika hiteny ra mora be hoe ry hikaka eo, atao inona am-bodia? Kanto raha vao hanokatra ny vavany izy dia niova tampoka tonga ondry tsara tarehy daholo ireto am-bodia teo. Ary tsy iza akory fa ireo ondriny rehetra nandositra taloha ihany. Ka nangon'ilay mpiandry ondry tsara kay ary ireo volon'ondry dia malemy sady tsara aok'izany ery. Nody izy mirahalahy ary niahendry rahalahy Kahidy. Izay indray ary no azona roso teto amin'ny Aody Madagasikara amin'ny manaraka indray.